toerana topoka amin'ny anaran'i Jesosy. Mite hafatanana anao ho an'i Jesosy. Alléluia. Mba tiako anao raha iarahaba olona akaikinao io hoe teneny izy hoe tonga soa eto amin'ny toeram-pandresena, sady arabe izy hoe arabaina ary ilay mpandresy. Amen. Matoa anao tonga eto dia mpandresy anao. Isaorantsika Andriamanitra zay mbola nanome antsika fotoana ahafahana indray mivavaka, mifadianina, indrindrandrindra mandray fitahiana eto amin'ity toerana ity. Fanitsahanao zao toerana zao efa ampy hitahian'Andriamanitra anao raha mino anao. Amen. Tsy ny olona rehetra no nantsoina eto fa anao dia navahan'Andriamanitra. Alléluia. Mankasitraka lehibe dia lehibe ihany koa ny ray aman-dreny betsika ara-panahy Apôstôly David Rakotonandrasana sy Paster Zora Rakotonandrasana vadiny. Izy ireo no mitaiza ary mikolokolo ny ara-panahintsika, ary izy ireo ihany koa no tsy mitsahatra mizara fahasoavana ary nataon'Andriamanitra fitaovana namorona ity iraka zona firaisana internationale ity. Mankasitraka ny Paster mpiara-miasa rehetrarehetra zay soloko toerana eto, misaotra ny mpiandraikitra rehetrarehetra zay voromaro, fa indrindraindrindra anao zay namaly ny antson'ny Tompo, tonga soa eto amin'ity toerana ity, amaly ny antsoantsonao ny Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Alléluia. Hianatra ary zasenao amin'ity anio ity ny amin'ny hoe Andriamanitra manafaka avy ao andavaka. Andriamanitra manafaka avy ao andavaka. Tsy haiko ny zavatra mandalo na misy amin'ny fiainanao, fa amin'ity anio ity Andriamanitra nafaka anao. Mety misy fetra ny fiainanao, mety voafetra ny vola iraisinao, tsy haiko hoe mety voafetra ihany koa ny toerana izay alehanao, ary possible riavagna ny fiainanantsika io tegna tafiditra agnaty lavaka mihitsy. Ndraindray izy mety lavaka ny trosa, ndraindray izy mety lavaka ny tsy fananana asa, ndraindray izy mety lavaka koronta-tokantrano, tsy hitanao mihitsy hoe aiza ny toerana aleha, inona ny tokony atao, inona ny zavatra tokony atao amin'ity fiainana ity, fa androany Andriamanitra anafaka anao. Amen. Ny mahatonga ny olona anankiray latsaka ao anaty lavaka, ndraindray izy io mety misy olona namosavy, ety avy tamin'ny famosaviana, dia tao izy tsy afaka. Ndraindray izy io mety avy aminao mihitsy, avy aminao tsotra zao, anao mety tsy magnaraka planin'Andriamanitra, mety tsy magnaraka lalana zay hitondran'Andriamanitra anao, any ka lasa ao anaty lavaka. I Jona zao raha sy ranabavy, raha mandinika anao tantaran'i Jona, fa i Jona tsy nagnaraka planin'Andriamanitra, tsy nagnaraka didin'Andriamanitra i Jona, tsy nagnaraka lalana zay nitondran'Andriamanitra anazy. Ny ran'Andriamanitra i Jona, mandehana anao Jona, mandeha agny Ninive, dia nandeha ndraiky Jona lasa tagny Tarsisy. Inona ny zavatra nitranga? Namorogna hazandrano Andriamanitra, namorogna baleine, niteligny an'i Jona. Dia teo tamin'izay zavatra nitranga, rehefa tonga tao agnatin'ny hazandrano Jona, inona ny zavatra nataon'i Jona ao amin'ny Jona toko faharoa, vakintsika mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy. Jona toko faharoa, raha manana baiboly anao mba entaniko anao hamaky ny baibolinao, hiara-maky ny tenin'Andriamanitra. Jona
toko faharoa no Alleluia. Mbola magnaraka tsara anao Jona toko faharoa. Nanomana hazandrano lehibe itelina Jona. Ary Jona dia tao anatin'ny kibon'ilay hazandrano ateloan'andro sy ateloan'alina. Hitanao tsara amin'izany fa zavatra tsy tokony iaingan Jona andeha anatina kibona hazandrano. Zavatra tsy tokony azo ananjy. Ndraindray zagnatsika io vokatra tsy fagnarantsika lalan'Andriamanitra, planin'Andriamanitra miaigna amin'ny fiainana tsy tokony iainantsika. Lasa ao agnaty lavaka. Possible. Hitanao nagnazava tsara ray aman-dreny Lomoaly tamin'ny Arona sy Miriama. I Arona pisorona. Fa i Miriama nabavin'ny Mosesy. I Miriama tsy nagnano zavatra nagnaran'Andriamanitra ananjy izy dia lasa boka. Ny tokony nataony zany rehefa nahitan'ny Mosesy nanao zavatra hafa nitondram-bavaka ny Mosesy. Alleluia. Dia nimononmonina izy, mbo karany ve mpitarika, mba karany ve mpanompon'Andriamanitra zany, mbo magnano raha hafahafa karan'io. Ary tandremanao amin'ny olom-bo osotra olona antson'Andriamanitra ny amin'ny zavatra sala amin'izay fa lasa miteraka zavatra hafahafa. Iny zavatra nitranga boka i Miriama. Lasa boka. Io mety tsy boka ara-bakteny, mety boka nitrosa. Mety boka na raha hafahafa agnaty tokantrano. Mety tsy mety mahita mangirana mihitsy. Tsy aminao ne zany amin'ny anaran'i Jesosy. Fa mba fagnazavana fotsiny. Dia zany natonga ny Jona latsaka tagnatin'ny lavaka, ny kibona hazandrano. Latsaka tao i Jona. Anao Jona mbo magnanaova an'ity, mandihana any Ninive. Za aleko za mandeha any Tarsisy. Anao raha mosemba midira sampagna zao. Aleko longa za mpinotsotra. Anao raha mose magnanaova an'izao. Aleko zao alonga. Ary izy matetika zavaigna eto rehefa planin'Andriamanitra io hafahafa. Ny fievitro izy tsy fievitrareo, ny lalako tsy mba lalanareo. Izaho mahalala ny hevitra zay heverako anareo, hevitra hitondra fiadanana. Izy io indraindray anao andeha amin'ny lalagna anao ombalolo koa misy piège. Indraindray zavatra heverinao fa tsara io misy fandrika. Indraindray zavatra heverinao fa Andriamanitra manokatra varavarana ho anao, mihevitra anao fa Andriamanitra manokatra ilay varavara, kaiky izy devoly. Zay mahatsara antsika akato manana ray aman-dreny ara-panahy mitaiza manoro lalana antsika isan'andro isan'andro. Ataova hoe amen. Alleluia. Dia inona ny zavatra nataon'i Jona ambarako sosikevitra anao satria zay ozy ny ray aman-dreny zay rehefa mitory teny anao mitantara le fomba navian'ny problème dia mba ambaranao ny sosikevitra. Amen. Ambarako sosikevitra anao ao amin'ny Jona mbola toko faharoa ihany toko faharoa andininy faharoa. Dia nivavaka tamin'i Jehova Andriamanitra tao ankibona hazandrano Jona ka nanao hoe niantso an Jehova tamin'ny fahoriana aho ka dia namaly ahy izy tao anatin'ny fiainany tsy hita no nitarenako dia niaino ny feoko ianao. Mandingana antsika tonga dia any amin'ny faraika ambin'ny folo any. Ary Jehova nandidy ilay hazandrano ka dia nalohany hoeny amin'ny tany maina Jona. Alleluia.
Inona ataon'i Jona? Nibebaka. Zay zany niteboka voalohany, raha ohatra anao tafalatsaka ao agnatin'ny lavaka. Tafalatsaka agnatin'ny hoe fiainana mangitsikitsiko tsy hainao ivoany, mba managna réflexe mibebaka. Alléluia. Aza miziriziry amin'ny hevitra anao. Fa Andriamanitra riavagna mpamindra fo. Andriamanitra mora manenina. Zay mihitsy terme ao agnatin'ny testamenta taloha. Manenina. Maditry ny zanak'Israely. Rehefa mierigna aminazy mibebaka, manenina izy. Anao ny zanany tiane. Ataova hoe amen. Ya, hitanao ny tantara omaly, tantara koa tsika resaka zanak'Adala. Ny zanak'Adala tegna nagnano bêtise tegna hoe farak'izay babany. Nohaniny daholo, nalainy daholo fananany babany jiaby. Nandeha nandianany nagnano fiainana hafahafa, niaraka tamin'ny vehivavy janga. Nagnano fiainana tegna le hoe tsy nifagnaraka tamin'ny fitantanany rainy anazy izy. Fa ino zavatra nataony izy rehefa tamin'ny tany misy anazy tagny, rehefa lany le fanagnana, ritry ny vola ndesiny avy tamin'ny tragnony babany. Nandinika izy nijerijery zavatra natao tagny, efa aleko zao izy iambina kisoa. Ya, ny karama iambina kisoa zegny le zalaty. De tonga niaraka ny sakafo tamina kisoa. To ile baba zay vao tonga saigny. Efa nihinagna niaraka tamina lambo, soa ihany izy tonga saigna. Keko zingaza managna ray aman-dreny manambola be millionnaire, milliardaire. Aleko izy za herigna akagny na de ataony mitovy araiky amin'ny mpagnampinazy tsy magnino. Alléluia. Nierigna izy. Keko izy hitako ipapany zegny efa ela be nandigny anazy avary lavitra ry. Nandigny anazy papany. De hitany niazakazaka avy tary. Niny papany mihitsy mafimafy. Eo izy le zanako. Very izy ka hita indray. Alléluia. Mila tonga saigna anao amin'ny zavatra ataonao miverena amin'Andriamanitra. Alléluia. Raha tianao anao ho afaka ao anatin'io zavatra mahazo anao. Aza mandignitsy ny hoe miandry an'izao hoe, miandry an'izao hoe, miandry za tegna madio tsara, miandry za zanak'Adala ty tsy niandry azy tegna nadio, na izy aby tsy nandeha niseky, tsy nandeha nandro. Izy avy niaraka ninona tamin'ny kisoa igny efa lasa izy, mbola membo tegna kisoa. Igny anao amina vesatra anao, fahotagnanao amin'ny zavatra mahazo anao, miraigna amin'ny babanao fa tianao Andriamanitra. Alléluia. Amen. Anafaka anao avy anaty lavaka ne Jehova androany. Ho afaka avy anaty lavaka ne anao amin'ny anaran'i Jesosy. Ta ino tompo anao hoe? Possible ihany koa izy io mety tsy défaut-nao, niampanga anao. Zay ny zavatra nahazo ani i Daniel raha lasarana bavy. I Daniel. I Daniel lehilahy endry. I Daniel lehilahy manam-pahalalana. I Daniel zagny itetika zagny mpanjaka ty asandatra olohany i Daniel. De maromaro zagny olo nitsikonikony tsy porany raha io. De inona ny zavatra nataonjare? Amorogna fikafika, amorogna lalagna iampangagnany Daniel. Satria Daniel mivavaka intelo isanandro manandrifa ny Jerusalema. Ataova hoe amen. Alléluia. Ity Daniel ty zagny lehilahy mbavaka sady lehilahy manam-pinogna. Any ka na de maro olona niampanga, misy olona possible tratran'izay agnaty bureau agnatina bureau tratrany zavatra hafahafa karan'izay. Efa miezaka izy tegna hoe mandeha mahitsy, ataony tsara be asananjy, fa maromaro olo mikonikonina satria hitan'jareo hoe mahay mamiratra le olona mikonikonina de miampanga azy any amin'ny lehibe. Eo amin'izay lehibe mandray décision hoe aleo anao atao an'izao fa tsy mety raha ataonao ty. Tratrany zavatra sala amin'izay Daniel. Fa i Daniel olona ampivavaka. Intelo isanandro ozy ny baiboly Daniel mivavaka fanandrifany Jerusalema.
Aleluia. Ary Daniela olona finoana, olom-pinoana, olona mifadianina ihany koa i Daniela, sahala aminao zao. Ataova hoe amen. De rehefa nalefa tao anaty lavaka ny liona Daniela, nikatona ny vavan'ny liona. Aleluia. Liona zao, liona raha lasa ranobavy maventy, ary liona zany carnivore. Carnivore zany mihinagna raha, mihinan-kena. Tsy possible mihitsy liona andefasanao olona zegny na hoe biby mety hoanigny tsy hina. Fa i Daniela nikatona taminazy ny vavan'ny liona. Tsofoko rano anao nizanaiza, nizaniza vavan'ny liona amin'ny fiainanao mikatona zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary mivavaka ho anao za ho afahan'Andriamanitra vo agnaty lavaka anao amin'ny anaran'i Jesosy. Aleluia. Inona ny zavatra nitranga? Tsy nohanina liona Daniela. Nakary. Ry Daniela mpanompon'Andriamanitra avo indrindro ozy mpanjaka. Dia namaly Daniela. Ity re za tompoko. Ty za mpanjaka tompo. Dia nalagna vitako. Inona ny zavatra nitranga? Nivadiky olona, ireo olona niampangany Daniela ndray no nalefa tao. Vola tsy nipeka tamin'ny tany efa nirambesin'ny liona io. Niza masodrano. Ary amplisy anao mbola nifadianina niany. Iniany no fotoana anafahan'Andriamanitra anao. Possible marina nentsika ira lasarana bavy limité. Zay ny agnaty lavaka zagny. Mety tsy hoe agnaty lavaka ara-bakteny anao fa fiainana anao agnaty limite. Voafetra. Ya, ozy papa zay hoe voafetra ny vola iraisin'ny tagna. Asa ataoko hoe erany ray hetsy de eo fô tsy mitombo. Ray hetsy. Izagnahary antsovinao i Jesosy antsovinao isana. Aleluia. Amen. Tsy haiko hoe vadinao maditra be. Ain'Andriamanitra io. Zanakanao maditra be. Hainy fanamasina io. Tsy mety mahita asa anao hoe hitanao hoe tegna limité. Fanamasina anampianao agnafakanao. Zay le Daniela. Ka za magnontany anao tonga hito amin'ity toerana ty. Tegna mba olona mivavaka venao. Sa hoe tsisy fotoana. Impiry isan'andro anao miankohoka amin'Andriamanitra. Mialaona anao ivoaka ny tragno tegna le hoe ampivavaka. Mialaona anao andeha bureau. Tonga bureau anao, tonga ampiasagna anao, tonga amin'ny fivarotana anao. Tegna mivavaka venao. Fa i Daniela riavagna dia olombavaka. Amen. Zay natonga Daniela na de firy liona tagnaty lavaka tao tsy afaka nandramatra ny Daniela. Tahiny Jesosy anao hoe. Tahiny fanamasina ho anao androany. Ninona zavatra mahazo anao androany, nezanaiza ny olona te andramatra anao na ny fahavalo te andramatra anao tsy afaka mandramatra anao tsony mandrakizay. Aleluia. Amen. Zay le izy rarabavy. Misy fiainagnan'olo zegny limité. Tsy mitombo. Na ny ara-panany tsy mitombo. Zay makasikasika anazy. Promotion anazy zegny mba hoe afary. Izy mbola eo fô. Ary zio tegna misy na dia amina kristianina fiainana hitanao fa tsy lasa mihitsy fa eo. Satria le limite za taminao agnaty lavaka zegny maka tsy afaka mihetsika. Tsy afaka mihetsika. Ary zegny ane le mivavaka. Le mivavaka rehefa agnaty lavaka anao magnino? Miandrandra ny lanitra. Tsy tokony hiondrika ambany eny ntsony fa miandrandra ny lanitra anao. Andriamanitro. Tsy haiko tsony toeran-kalehako mafy raha mahazo anaty miandrandra ny lanitra anao. Fa io Andriamanitra io mihaino ny vavaka anao izy. Afaka magnafaka anao izy. Raha toa anao ka mino sy matoky an'Andriamanitra anao. Mety ihany koa izy io olona mamosavy anao. Araka izay niresahako taminao teo. Olona mamosavy anao. Eo zegny anao rehefa misy olona mamosavy anao, mila olona ihany koa anao. Mila mpanompon'Andriamanitra. Mila avoaka ny vavan'ny mpanompon'Andriamanitra. Aleluia. Mila olona manao délivrance anao. Ny délivrance raha bavy tsy sangisangy.
fa zavatra ilaigna amin'ny fiarahana amin'ny tompo. Ataova hoe amen. Salamo 107:20. Nandefa ny teninizo izy nanafaka azy amin'ny longoa zay nianjerana. Nandefa ny teniny izy. Longoa zany ane lavaka. Lavaka longoa zany. Alléluia. Lavaka fa karazana fandrika regny. Hitanao le rehefa lefa zegny misy lavaka zegny adigna lalina de asiagna ratiratin-kakazo, ratiratina kakazo megnamegna regny de totofagna fasika amizay. De eo zegny anao tsy fantanao hoe misy lavaka veto sa tsisy. De anao miazakazaka igny ka troka agnaty lavaka. Zay le longoa. Fa eto Andriamanitra androany naizanaiza lavaka zay nianjeranao anafakanao ne Jesosy androany. Alléluia. Nandefa ny teniny izy. Teny zegny indrindra rehefa avy ambony altara. Zegny le resako aminao mba minoa ho anao. Zay monka le resan'ny papa andro araiky. Karakory izy papa zaka andeha andafy dega ny formation. Fa isoragna ny tompo anao efa ny tombo marina ra-pagnanao. Alléluia. Tsy de miherign'olo loatra anao. Fisy zaza aloha miherign'olo. Rehefa zake papa izy sy tonga agny. Nefa zaniky papa mbo manana révélation karaha papa koa. Izy regninao zegny ke te atanana sika ho an'Andriamanitra. Alléluia. Tahiny Jesosy anao hoe ka eto androany fotoananao ty fotoanandroany ty. Averiko ndray mandeha fotoananao ty fotoanandroany ty. Anafakanao amin'ny longoa nianjeranao ny Andriamanitra. Ary naizanaiza, tezana raraka anao, na defaut-nao na tsy defaut-nao anafakanao Andriamanitra. Alléluia. Somary teneno le kekinao hoe Andriamanitra manafaka avy ao andavaka. Manafaka avy ao andavaka. Alléluia. Zay le ilanao vavaka isanandro, mety misy olona mamosavy anao. Mety izy io indraindray tsy fananinao fa ohatrany hoe misy zavatra hafahafa zegny manosika anao le izy. Mety misy zavatra hafahafa zegny mety hoe anao zegny hitanao hoe zazagna raha nga mety efa tsy te anao ty zavatra ity. Fa hitanao zegny hoe karaha tsy fananinao le izy. Zay le toroteninao maly. Fa androany ho afaka amizay anao fa omen'Andriamanitra force. Andriamanitra nome anao force amin'ny anaran'i Jesosy. Alléluia. Alléluia. Averin'Andriamanitra milona ny fiainanao. Averin'Andriamanitra milona ny ara-pananao. Averin'Andriamanitra milona ny fiainam-pitiavanao. Averin'Andriamanitra milona ny ministère panomponao ny zay rehetra mombanao amin'ny anaran'i Jesosy. Alléluia. Alléluia. Mety possible ihany koa anao mitovy amin'ny Lazarosy. I Lazarosy lasarana bavy ny avognavo. Zay natonga azy lasa tagnaty lavaka ny fahafatesa. Ny avognavo ny Lazarosy. Ary io hita amin'olo maro. Izy zare tsy mizaka hoe zay aty ne marary karanjao pasteur. Nefa zare amin'io efa ela niala ny vavaka amin'ny fiangonana. De eo ndraiky zare magnome tsigny hoe zay tsy vangaigna zay karanjao. Mitovy amin'ny Lazarosy. Izy amin'io mbola afaka mandeha. Izy amin'io mbola afaka tokony andeha am-piangona. Fa izy mitsy zegny le avognavo ny matonga anazy. Mitovy amin'ny Lazarosy. I Lazarosy ane tsy tokony ho faty. Fa zare zegny le dembala be igny mila vangaigna tokantragno. Aiza marao i pasteur Jesosy tsy mbo andeha mangatsika ty? Ya. Nagnino raha nibatibategna karaha olo raiky marary. Batibataign'olo efa day nagnapoaka tafotragno. Nagnino raha natao karaha an'igny Lazarosy? Fa avognavo. Zegny natonga an Jesosy mialohany izy anangany Lazarosy izy esory ny vato. Alléluia. Io ihany koa matonga olo ndraindray tafalatsaka agnaty lavaka. Ary io agnisan'ny zavatra alan'Andriamanitra indrindra. I Satana tandangitra tao tsy nijangajanga. I Satana tsy namono olona tandangitra tao.
I Satana tsy nangalatra. Fa ino nataony Satana? Niavo. Ero naringan'Andriamanitra. Ary zay mihitsy voalazan'ny Baiboly. Andriamanitra hoy izy manohitra ny mpiavonavona. Fa magnome fahasoavana ho an'ny olona manetry tena. Alleluia. Miavognavo. Ny afantaranao anao fa miavognavo tsy mavita mamela heloka. Teneno lakaikinao mamela heloka hoe. Mamela heloka. Ya, mety mafy za tsy magnambany raha mahazo anao. Zafady mety tsy magnambany raha mahazo anao za mety mafy mihitsy. Mety hoe olona tsy haiko hoe nagnino anao izy. Mety tegna nagnano raha tsy manjary babany tamin'ny fiainanao. Fa raha tianao anao afaka avy agnaty lavaka, esory ny vato. Teneno lakaikinao hoe esory ny vato. Alleluia. Mila mamela heloka. Tonga aminao izake zegny, tonga amin'ny tompony ao. Amen. Matoa toriteny zegny karakaraha-zegny mety misy olo magnanzegna koa. Te hagnafaka anao avy agnaty lavaka Jesosy. Rehefa afaka tamin'izay le vato manko ozy ray aman-dreny zay ive io voninahitra. Io le fitiavam-boninahitra. Be voninahitra i Lazarosy. Le avonavo. Le te tahotra. Tonga eto anao agnatraign'Andriamanitra aza matahotra intsony. Alleluia. Io le osa. Io le matetiky resana aketo. Rehefa mivavaka izy andro alina. Io. Matory Jesosy efa fantanao raha tiako koragnina. Amen. Faible izy. Tsy afaka mivavaka. Teneno lakaikinao hoe mila mierigna amin'ny force atsika amin'izay atsikany. Alleluia. Tahin Jesosy. Zay daholo natonga le olona latsaka tao anatin'ny karazana fandrika. Karazana lavaka. Lavaka ny nazo an Lazarosy, lavaka ny fahafatesana. Fa soiany Jesosy teo. Teneno hoe soiany Jesosy teo. Amen. Soiany Jesosy tamin'ny fiainagnanao, anafaka anao androany. Ary ny zavatra natsarany Lazarosy ihany koa dia olona sakaizany Jesosy. Sakaiza tsy fony. Olona mpifanerasera amin'ny Jesosy zany. Ka zay no avantazinao na de latsaka agnaty lavaka anao, raha anao tegna sakaiza ny fidiny Jesosy, tsy maintsy avana anao amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Hitanao moa inona nahazon'ny Petera rehefa nantsony Jesosy, rehefa nandehandeha tambony rano Jesosy, de mba teo le mpianatra agnaty lakana. Izao maro igny. Mangingina. Tao zare angabelo ozy ny sasany ery Matio. Petera hainao izy dedadedaky. Raha tegna anao io ozy Petera, sy avy mandeha aminao riza. Aviaro ozy Jesosy fa za ty. De lasany ya. Ndeha tambony rano. Fa teo nahita onjan-drano, nahita naregny le rivotro mifofofofo, niaigna finognany ya. De latsaky izy. Fa hitanao ny olona rehefa nagnan'Andriamanitra programa sahala aminao io atao hoe amen. Sakaizan'Andriamanitra tsy avela latsaka. Njiromany Petera fa rambesin'i Jesosy ny tagnany Petera. Tsofoko rano anao, rambesin'i Jesosy ny tagnananao. Afana avy agnaty lavaka. Satria sakaizany ianao. Mazava aminao ve le toriteny? Tian'Andriamanitra anao. Ka ity fotoan'androany ty, miala veto anao mijoro vavolombelona anao. Hitanao amin'izay fa tonga de misy olo magnantso hoe ndao hiara hiasa. Nivaly dossiernao. Nanomboka ny lamina ny tokantranonao. Mahita fahitam-pitinao amin'ny ekôlazinjaza. Mahita zao anao amin'ny anaran'i Jesosy. Zay no hita amin'ny fiainanao androany. Satria Jesosy rehefa nampianatra ny vavaka de izy hoe omeo anay anio izy. No zay atsika mbo hianatra androany, tsy andrapitsy fa anio andray valim-bavaka anao amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Tahiny tompo anao hoe amaranantsika anazy satria lasa de lasa ny fotoanantsika raha lasa ranabavy. Efa maro ny tantaran'olona ny resako taminao
Isadraka, Mesaka ary Abednego. Mety possible ihany koa izy io fitsapana. Tsapain'Andriamanitra anao. Ohatrany hoe agnaty lavaka zegny anao nefa Andriamanitra mihitsy mikarakara anao. Mitovy am'le ino le zanaborika ny fahy. Amen na? Réserven'Andriamanitra le zanaborika. Ohatrany hoe zanaborika jiaby zegny mandehandeha daholo mba libre, ohatrany mahita an'izao, ohatrany voatra be ny fiainana. Fa le zanaborika raiky iny fahy teo. De teo ao am-bokiny Matio. De teo le zanaborika nieritreritry izy hoe za ty ngamba nefa tsy agny mihitsy fiainana anaty e. Kaiky izy io ny réserven Jesosy. Mitovy aminao mijery anahy. Réserven Jesosy anao ho asandratr' Andriamanitra anao tsy ho ela. Alléluia. Ino tranga tamin'ny zanaborika, igny mihitsy nitengenan'i Jesosy. Alléluia. Mombanao Jesosy rahalahy. Mombanao Jesosy ranabavy. Ho afaka anao amin'ny anaran'i Jesosy. Tahin'Andriamanitra anao amin'ny anaran'i Jesosy. Sadraka, Mesaka, Abednego. Tao agnatin'ny lafaoro mamay. Lafaoro mamay. Tsy tagnaty piscine hozy ray aman-dreny zay. Fa andeha avarigna ao agnatin'ny lafaoro mamay. Nitsapaigna zegny karakory finoagna ny reto zalatelo lahy reto. Tegna olon'Andriamanitra marigny ve reto sa sarinsariny. De ho alefanareo agnaty lafaoro mamay raha mbola tsy miankoka amin'io Andriamanitra io. Andriamanitra Nebukadnezara. Na de ataonao inona, na de tsy avonjy anao zareo Andriamanitra anay, zahay tsy ankoka amin'io. Alléluia. Hitanao tsara amin'izany. Vitanao ve agnatin'ny fitsapagna magnano hoe na de tsy hamonjy anah Andriamanitra anaha, za tsy andeha amina profesera izafelantagna. Na de tsy hamonjy anah Andriamanitra anaha, za tsy andeha amina ombiasy. Na de tsy hamonjy anah Andriamanitra anaha, za tsy andeha amina piskidy. Tovy amin'izagny le izy. Alléluia. Teneno hoe révélé pasteur. Alléluia. Magnano révélé ihany koa ne mba lasa mientagnenta ny pasteur. Amen. Fa sasatra fa anao mijery anahy mety mavita an'izay. Zay menasy agnatina lafaoro na fanaigna impito. Hitanao na de olona nanipy zareto agnatin'ny lafaoro iny pitiky may maty. Le miaramila tegna matanjaka vakio ny baibolinao e. Ao amin'ny Daniel 3 no misy an'izay. Vakio ny baibolinao fa zay ny tantara. Problemanao ka boka ndrendre na baiboly ndraiky tsy vakiny. Alléluia. Eo zegny itsapan'Andriamanitra finoagna anao. Ndrendre exercice de la foi mahazo anao. Fitsapam-pinoagna. Fa tsofokorana anao iseho aminao ny voninahitr'Andriamanitra. Niseho rehefa tegna ninona tokan'Andriamanitra iry Sadraka, niseho ny voninahitr'Andriamanitra. Alléluia. Amen. Mitovy tsisy valaka amin'izay ihany koa anao tonga eto. Iseho aminao ny voninahitr'Andriamanitra. Sentseny sady hoe inona zavatra mba tianao hitranga amin'ny fiainanao. Amen na. Alléluia. Mila mino, mila matokan'Andriamanitra rehefa ao anaty lavaka. Tahin Jesosy ianao tapitra ny toritenisika satria magnajalaira ihany ny zanak'i Zona, lasa de lasa ny fotoana. Tiako anao raha ivavaka. Ivavaka anao ito amin'ity toerana ty ataova amin'ny fonao rehetra hoe Jesosy io ninninona tsy fatanterahako teo anatrehanao. Ninninona fadisoko, ninninona hererako, ifonako aminao zany. Mitsangana mihitsy anao ndao tsika hiara ibebaka. Mifona ho an'ny fiainanao, mifona ho an'ny fianakavianao, mifona anao ho an'ny vady aman-janakao, mifona mibeba satria rehefa nibebaka i Jona dia navoaka n'Andriamanitra avy tao anatin'ny kibona zany rano. Asandrato ny feonao amin'ny anaran'i Jesosy. Ray eo amin'ny anaran'i Jesosy. Mbola mivavaka zay araka ny fampianarana zay renay ty Jesosy dia mila mibebaka zay. Te hivoaka avy agnatin'ny kibona zany rano zay. Te hivoaka avy agnaty lavaka zay Jesosy. Mifonany amin'ny tsy fantanteranay. Mifonany amin'ny
fieverana fa zahay de olona mahay, fieverana fa zahay de olona mahery. Tompo mamindrafo aminay, mamelany elokay, mamelany eloko ny fianakavinay, mamelany eloko ny ankonanay, mamelany eloko ny vady amanjanakay, mamelany eloko ny mpiara mivavaka aminay, mamelany eloko reo zanakanay ara-panahy, mamelany eloko ny kristianina mitovy aminay. Jesosy miantso ny ranao zay, diovy amin'ny ranao zay, sasao amin'ny ranao zay, sasao zay mba adio. Ary mangataka force, mangataka hery avy aminao zay, ahafahanay manatanteraka ny sitraponao, ahafahanay mandeha amin'ny lalanao, satria ny lalana zay tondranao anay ihany no tsara, ny lalana tondranao anay ihany no mitondranay any amin'ny fahombiazana. Makasitraka anao zay misaotra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Asandratony lanitra ary ny tananao avereno hoe fanamasinao reko ny teninao teo, misaotra anao zaho ny amin'ny fitiavanao sy ny fahatsaranao. Jesosy manatona anao za tahaka ny zanakadala, manatona anao za androany ny amin'ny fahotako, ny amin'ny tsy fatanterahako. Tompo mamindrafo amiko anao, mamelany eloko anao, diovy amin'ny ranao za, sasao amin'ny ranao za, ome oera Jesosy afahako manaradia anao. Jesosy afao amin'ny lavaka zay nianjerako, amin'ny longoa zay nianjerako. Jesosy te hanam-piainam-baovao, te hanana hery vaovao, te hanana fahasoavana vaovao miaraka aminao. Jesosy resiko anao ho tompoko sy mpamonjy ny fiainako ary ho mpanjaka ny fiainako. Manomboka androany afaka mpandovany lanitra, olom-baovao. Raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Apetra amin'ny lohanao ny tananao amin'ny anaran'i Jesosy, resiko ny hery sy ny fahefana, ny esprit de limite rehetrarehetra ravako amin'ny anaran'i Jesosy. Io fanany famosaviana zay ataon'olona io, mahatonga anao tsy manana force hiala amin'ny fahazaran-dratsy, potehako amin'ny anaran'i Jesosy zany. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe nandefa ny teniny izy anafaka azy amin'ny longoa zay nianjerana. Ninona longoa zay nianjeranao, afahany Jesosy anao androany, afahany Jesosy anao androany. Illimité amin'izay ny fiainanao, hoisy fandresena amin'izay ny fiainanao, hoisy olona androany hiantso anao, hoisy olona hiaona aminao androany, hoisy fahitam-pity tranga amin'ny fiainanao androany. Tsofokorany ny ara-pananao ahery amin'izay, irehetra ny ara-pananao, irehetra ny ara-pananao, iroborobo zay rehetra ataonao. Ny tanan'i Jehova ne mombanao, ny tanan'i Jehova ne mitantana anao, amin'ny anaran'i Jesosy. Itarin'Andriamanitra amin'izay ny valanao, mpandresy anao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka mahazo toerana anao agnomana antsika fanatitra ho an'ny fanamasina ho an'i Jesosy, ny marimarina kokoa ho an'ny asan'Andriamanitra. Amen. Raha vonona ny fanatitranao, ataovy zay mba tsara indrindra tompoko ny fanatitra, na dia zany na tsy zany ataova zay marisy lahatra anao, satria atsika toziona ny zavatra marisy lahatra ihany no tegna ataontsika ato. Rehefa vonona ary ny fanatitranao an'Andriamanitra dia asandratololanitra ary hotsofonsika rano. Raha eo makasitraka anao zay misaotra satria tanteraka ny fotoana teo ambany ny fitarianao sy ny fanatrehanao. Io ny fanatitra zay ataonay mba ho manompofona eo anatrehanao. Sokafoanay ny lanitra Jesosy, sokafoanay ny varavaram-pitahina, ary ny varavarana avy amin'ny devoly rehetra mirindra valalam-pandano fananay amin'ny anaran'i Jesosy. Tahina zay rehetra tonga eto, tahina zay rehetra mpiditra mpianatra, tahina zay rehetra ao anatin'ny fasairanana. Andriamanitra nampy atsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka mandroso avy any tantasiny fanatitra, afaka tatazina ary amin'ny anaran'i Jesosy ny fanatitra atsika.